Mahana isan'andro fandaharana atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ampitomboina ho anao lalandavany ny fahasoavan'ny tompontsika. Misaotra ny tompondray isika afaka hiaraka mandinika ny teniny anio. Ny filazantsara ny lioko atoko 12:4 ka hatramin'ny andeniny 1:7 no anjara sakafontsika anio indray. Koa dia hiara-mivavaka isika ary angataka amin'ny tompo mba ho azavainy indray izay teny tiany ho fantatsika anio mba hoentintsika miaina ho voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka isika. Terainay ny anaranao, ankalazainay ianao fa tsara ianao ary miaina ao anatin'ny fahatsarana ao zahay, ka dia misaotra anao indrindra raha eo. Misaotra anao koa noho ny mbola azonao indray araka mandinika ny teninao ary dia mangataka anao zahay fanahy masina. Ianao mihitsy no ampianatra anay indray ary anonovozanay aim-panahy vaovao mandrakariva tompo ny teninao zay fanahy sy fiainana. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Lioka 12:4 ka hatramin'ny andininy 1:7 no vakintsika amin'ny anaran'ny tompo. Ary izy ireo nisambotra an' Jesosy dia nitondra azy eo ao an-tranon'ny mpisorona be. Ary Petera nanaraka teny lavidavitra eny. Ary raha namelona avy teo kanja ireo ka nipetraka, dia mba nipetraka teo aminy koa Petera. Ary ny ankizivavy anankiray no nahita azy nipetraka teo anilan'ny afo, dia nandinika azy ka nanao hoe ity koa nomba azy. Fa izy nanda ka nanao hoe raha vehivavy tsy fantatro izy. Ary vetivety foana rehefa afaka izany, dia nisy olona hafa koa nahita azy ka nanao hoe ianao komba namany reny. Fa Petera nanao hoe raha lehilahy, tsy mba namany aho. Ary rehefa afaka tokony ho rairay, dia nisy anankiray koa ny tompo teny fantatra ka nanao hoe ile io nomba azo marina tokoa fa Galileana izy. Fa hoy Petera, raha lehilahy, tsy fantatro izay lazainao. Ary niaraka tamin'izay, raha mbola niteny izy, dia nisy akoho naneno. Ary ny tompo nitodika dia nijery an'i Petera. Ary Petera nahatsiaro ilay tenin'ny tompo nolazainy taminy hoe raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andahy intelo ianao. Ary nivoaka Petera dia nitomany mafy indrindra. Ary ny lehilahy izay nitanan' Jesosy dia nanao azy ho fimehezana sady nikapoka azy. Ary rehefa nanampy maso azy izy, dia nanontany azy hoe mamina nihy, iza moa no namely anao? Ary niteny ratsy izy, nilaza zavatra maro hafa koa nanaratsiny azy. Ary raha vao nazava ny andro, dia niangona ny loholona, dia ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ka nitondra an' Jesosy ho eo amin'ny Siniadriona, dia nanao hoe raha ianao no Kristy dia lazao aminay. Fa ho izy taminy, na dia laza aminareo aza dia tsy ino ianareo, ary na dia antany aza aho dia tsy hamaly akory ianareo. Fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo an-tanana ankavanan'ny herin'Andriamanitra. Dia hoy izy rehetra, zanak'Andriamanitra vary ianao? Ary hoy izy taminy, voalaza nareo fa izaho no izy. Ary hoy ireo, ka inona indray no ilantsika vavolombelona? Fa ny tenantsika no efa nandre tamin'ny vavany. Ray Masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Lalanda
zavatra zay fantatsika rehetra ry havana dia ilaina de ilaina ny tombo amin'ny fahamasinana satria marina ny tenin'i Jehova hoe aoka ao masina ianareo satria masina aho Jehova Andriamanitrareo. Tsy isy anefa zany raha tsy mitomba amin'ny fahalalana ny sitrapony sika ka manaraka izany sitrapony zany, ary ambonin'izany raha mikatsaka ny fahamarinana isika fa ny fahamarinana ny manandratra ny firenena dia ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra ihany no lalana azo antoka indrindra hanandratana ny firenena, fa ny firenena zay manana ny Jehova Andriamaniny ihany ny firenena sambatra. Fa inona kosa ny fahamarinana ary? Akatsika lesona ho antsika am'izay vakitsika teo, nanday telo an' Jesosy Petera, fa naninona natahotra ny aina izy de nanjary nandan Jesosy intelo. Zao koa nefa nazo jerena azy raha tao Getsemane Jesosy Tompo, avy any Getsemane manko zareo io, de samborona Jesosy de netina nakany an-tranony mpisorona be. Raha tao Getsemane izy vao hitatsika omaly zany de nanafatra azy ny Tompo. Ho avy ny fakapanahy azo anareo mivavah mba tsy ho latsaka am'izany fakapanahy zany ianareo. Kanefa ny hitatsika de izao natory izy, ary nahatonga Jesosy teny tamin'ny Petera azy. Raha jerentsika ny any amin'ny Matio hoe ry Petera, de tsy afaka miara-miary tory amity ve ianao na de ory iray monja ihany aza? Kanefa ne io Petera io no nilaza tamin'i Jesosy hoe za de anaraka anao foana na mora anao sarotra. Nivavaka adiny ray aza nefa tsy vitany, tsy nataony zany. Vokatr' zany ny 730 rehefa voasambotra ny Tompo de voasoratra hoe de nanaraka teny lavidavitra eny izy. Ry havana, ndraindray sika rehefa hoe hanaraka an'izao de aza de miditra lalina loatra aza de miditra lalina loatra, fa eny lavidavitra eny hoe Petera handany tompony eny manaraka azy lavidavitra. Petera handany tompony manaraka azy lavidavitra. Raha te handany tompo ianao manara azy lavidavitra, nanday ny telo ny Tompo Petera satria nanaraka azy lavidavitra, satria nandany vavaka. Na de mba efa nivoadivoady ihany azy hoe na de afoy anao aza ny olona rehetra, za de tsy mba hiala aminao mihitsy. De efa nilaza tamin'ny Jesosy hoe ianao anie ry Petera, ianao anie, raha tsy mbola misy akomaneno anie anio de anday ny telo ianao hoe io teny nataonao io tsy marina, io teny nataonao io raha tsy mivavaka ianao, ho latsaka amin'ny fakapanahy ianao. Ho Jesosy hoe ry Petera, tsy mahazaka miara-miary tory amiko na de oray aza ve ianao? Havako averina indray, efa retsika omaly zany, vavaka fanakekezana an' Jesosy. Raha tsy miray amiko ianareo tsy mahay manao na inona ho izy, ianao anaraka lavidavitra. Moramora amy Satana foana ny ahatonga anao mpanda an' Jesosy. Fahamarinana faharoa nefa de izao, raha jerentsika ny tenin'ny Tompo de hitatsika fa hoe nahatsiaro ny tenin'i Jesosy ihany Petera nony naneno ny akoho, teny bebaka izy. Nahatsiaro ny tenin'i Jesosy ihany Petera nony naneno ny akoho de nibebaka izy. 2:20 sy 2:20. Naneno ny akoho hoe eny Tompoko. Fa ahoana ny akoho nanaitra ny Petera? Raha jerentsika ny Jaona 7:20 dia izao manko nefa nilazain'i Jesosy tao. Jaona 7:20 ka ny 7:30. Hoy Petera taminy, Tompoko, nahoana ny tsy mahazo manaraka anao ankehitriny aho? Na ny aiko aza de afoky noho ny aminao. Jesosy namaly hoe ny ainao ve no afoinao noho ny amiko? Lazaiko aminao marina de marina tokoa, tsy mbola isy akoho haneno mandra-pandana ho ahy intelo. Efa nilaza an'io Jesosy Tompo, efa nilaza an'io izy. Hanika ny 2:20 no nefa naneno ny akoho, de hoy ny 2:20 ary ny Tompo nitodika de nijery any Petera, ary Petera nahatsiaro ilay teny Tompo nilazainy taminy.
raha mbola tsy misy akomaneno anio dia anda intelo ianao, ary nivoaka Petera dia nitomany mafy indrindra. Jesosy ve nanenony akoho dia nitodika nijery any Petera izy. Tsy mbola mahafoy any Petera manko Jesosy. Tsy nahafoy any Petera izy satria fantany fa ilay Petera nie dia ilay nandaony zavatra rehetra ka nanaraka azy e. Petera ilay nanitry tena tany aloka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloko aho. Ko raha nanda azy Petera teto, nanenony akoho dia nitodika nijery azy Jesosy tompo. Havako misy akoho maneno eny eo amin'ny fiainanao, ary reny akoho maneno reny dia tsaro fa miaraka amin'ny tompo masony ny tompo ijery anao. Aza dinoiny zany. Mety ho zava-manahirana zany akoho maneno zany. Mety ho zavatra mahafaly zany akoho maneno zany. Mety ho zava-miseho zay mampahatsiaro anao tenin'Andriamanitra zany akoho maneno zany. Tsarovy fa miaraka amin'ny akoho maneno ny tompo masony tompo haninona hitaonanao ibebaka. Raha misy zavatra mitrango amin'ny fiainanao, raha misy zavatra manjoanao, dia raisy hoe akoho maneno ampiverenan'ny tompo ahy ho aminy zany. Fa raha izany no ataonao, dia ho tsaronao fa marina ny tenin'i Jesosy tompo. Izy anie tsy tonga hanameloko izy, tonga hamonjy izy. Impiry aho mba nijery zany tompo mason'ny tompoko izany, mba hiverenako marina aminy, hitodiako marina aminy. Reny zavatra mitranga rehetra amin'ny fiainanao reny, ka mahatonga adin-tsaina eo aminao, na mahatonga fikorontanana eo amin'ny fiainanao, raisy ho feonankoho lahy ampiverina anao amin'ny tompo izany. Fa ny tompo mason'i Jesosy, tompo maso mpahatsiarovatena, tompo maso mpangorana, tompo maso mpitiavana. Aza dinoina ary fa ny fitiavan'ny tompo no nahatonga ireny tompo maso ireny. Ny anankiray koa nefa dia izao, fahamarina hitantsika eto dia tena nokapohina ny tompo. 7:20 ka hatramin'ny 5:20 no ahitantsika ny hoe tena nokapohina ny tompo. Natao fimehezana izy, nokapohina izy, ary zany dia ho fanatanterahany faminaniana any amin'ny Isaia hoe dia kapoka taminy ny fanasitranana anareo. Noteneniny ratsy izy, nokapohina izy, sy mba tanteraka ny tarehiny. Zany no efa niatra tamin'ny tompo, ary tanteraka teo aminy tokoa, lay hoe natao tsinotsinona sy ny lavin'ny olona izy. Hoy izy hoe tsy nananana endrika na fahatsaran-tarehy izy, ary raha nijery azy isika dia tsy nisy hatsaran-tarehy aniritsika azy, natao tsinotsinona sy ny lavin'ny olona izy, lehilahy ory zatra fahoriana, tahaka izay tsy tian'ny oloko jerena akory, natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahoantsika. Isaia mpaminany naminany ny zavatra izay hitranga tamin'i Jesosy tompo. Kanefa manamafy Petera fa hoe dia kapoka taminy ny fanasitranana anareo. Petera 1:2-4. Tsy maintsy nokapohina Jesosy mba ho fanasitranana antsika ny dia kapoka taminy, hanitra azontsika tao raha mivavaka isika. Manao hoe Jesosy eo, efa nokapohina ianao, ary ny dia kapoka taminao no fanafody hanasitranana, fa raha nandatsaka ny ranao ianao, ny ranao no fanavotana ho ahy, satria izany no nanaovanao fampihavanana tamin'Andriamanitra ray, ny rano teo amin'ny hazofijaliana no nanaovany fampihavanana. Fa nahoana no tsy maintsy nokapohina izy? Fa nahoana raha nentina fotsiny izy dia nomboana tamin'ny hazofijaliana dia nalatsaka ny rany? Nahoana no tsy maintsy nitorotoroina izy? Tsy maintsy nokapohina izy? Inona ny antony? Mba ho fanasitranana antsika ny dia kapoka taminy. Ary zany no azo antsika mangataka hoe Jesosy tompo ao, no ny dia kapoka taminao hoe mba meo anjara amin'ny fanasitranana aho, no ny dia kapoka taminao hoe mba esory ny aretiko rehetra. Fa mino ah Jesosy eo, fa nokapohina ianao, nitondra ny aretiko ianao, ary ny dia kapoka taminao no fanasitranana ahy. Tenin'ny tompo zany, fitiavana antsika izany. Ary noho izany
tokony hino zany isika. Ny fahamarinana lehibe anankiray ko ry havana de ity: no elohina Jesosy noho ny filazany fa zanak'Andriamanitra izy. Zany moa de zavatra efa hitantsika tany aloha ihany ko, ny amin'ny hoe nanamelohana azy de noho nylazany fa zanak'Andriamanitra izy, ka nanao ny tena noho nitovy amin'Andriamanitra. Io ry havana de zavatra tsy maintsy mampiavaka atsika io, mampiavaka ny fivavahana kristianina, ny fivavahana hafa rehetra io. Fa na ny jiosy aza mandraka androany de mbola mandahany mahazanak'Andriamanitra any Jesosy. Eto am-pelantanako am'izao fotoana izao de misy boky anankiray, Le Musulman mon prochain, zany hoe le silamo namako. Andriamatoa Charles Mars nanoratra azy, ka izao ny voalazany ny momba ny Jesosy Kristy. Elako tsiny fa amin'ny teny frantsay moa izy ezaka ihany ho andika azy amin'ny teny malagasy. Tout musulman déclare croire en Jésus. Ny silamo rehetra de milaza fa mino an Jesosy izy. Mais il s'agit d'un autre Jésus. Saingy Jesosy hafa izany. Le Jésus du Coran n'est qu'un prophète parmi les 124 000. Satria lay Jesosy ny Coran izy dia mpaminany anankiray am'ireo 4,400 sy ray hetsy. Il ne fut envoyé qu'aux Juifs. Tany amin'ny jiosy ihany nanirahana azy. Il n'était pas le fils de Dieu. Tsy zanak'Andriamanitra izy. Il n'y a l'existence de la Trinité, laviny ny fisininy telo zay ray. Il est né de la Vierge Marie, nateraky Marie Virgine izy, mais c'est Gabriel qui fut son père selon Bedawi. De hoy izy hoe nateraky Marie Virgine izy hoy izy, saingy Gabriel no anaran'ny rainy araky ny lazainy Bedawi. Ka Bedawi était un prophète, un interprète du Coran. Bedawi ozy dia mpamahava ny hevitry ny Coran, qui a vécu aux environs de 1282. Bedawi io de karazana mpandika Coran zany, teolojian'ny Coran zany tamin'ny taona 220 sy 900. De hitatsika am'zany zany fa lay Jesosy de tsy ekeny ho zanak'Andriamanitra. De hoy izy page 720. Les musulmans pensent vraiment que le titre de fils de Dieu déshonore Dieu et le Seigneur Jésus. Ny Islamo dia milaza marimarina fa tena fanalam-baraka an'Andriamanitra ny teny hoe zanak'Andriamanitra. Raha atao hoe zanak'Andriamanitra Jesosy dia sady manala baraka an'Andriamanitra zany no manala baraka an Jesosy Tompo. Zany hoe ny filazana ho zanak'Andriamanitra Jesosy dia nanamelohana an Jesosy teto amin'ity voasoratra ity. Ary koa tsy inondra havantsika silamo izany. Ny jiosy sy ny silamo zany de mitovy ny finoany an Jesosy, fa samy laza izy fa mpaminany, fa tsy ekeny mahazanak'Andriamanitra an Jesosy. Fa eto kosa Jesosy dia manizingizina izy fa hoe zanak'Andriamanitra ary venao. Ary hoy izy taminy, voalazanareo fa izano izy. Mahazanak'Andriamanitra azy, naverimberiny Jesosy imbetsaka io, ary naverimberina ihany ko na tamin'ny Maria alohan'ny haterahany fotsiny azy. Dia ao amin'ny Luka 2:230 sy 5:530 dia efa nilaza ny anjely Gabriel tamin'ny Maria hoe ny masiny zay ateraka ao de atao hoe zanaky ny avo indrindra, ary ambarany ko hoe atao hoe zanak'Andriamanitra. Nanamafy zany ny Tompo tamin'ny Matteo 7:7-7. Raha natao batisa Jesosy de nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako zay sitrako, izy no eno io izy. Ary Jesosy tena mihitsy nanizingizina fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao toy zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very za rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ry havana, na iza tsy manaiky fa lay zanak'Andriamanitra no maty teo ambony hazo fijaliana isolon'ny mpanota, de tsy hahazo famelan-keloko izy, tsy hahazo famelan-keloko izy.
ary tsy azo famonjena mihitsy izy satria izay rehetra mino lay zanaka lahy tokan'Andriamanitra nomboana tamin'ny hazo fijaliana ihany no anana fiainana mandrakizay, handova ny fiainana mandrakizay ka tsy ho aloina, ary ny fandavana izany de fandavana lay fitiavan'Andriamanitra, de no eloina ny tompo noho ny filazany fa zanak'Andriamanitra izy. Ka na iza ianao mbola manameloka izany fahamarinana izany, de milaza aminao aho fa tsy ahita famonjena ny ianao tsy ahita ianao satria Jesosy zanak'Andriamanitra no nomeny isolovoinanao, hanaporofo ny fitiavana ianao. Nahoana moa no mitondra izany titra izany izy? Hanaporofo ny fitiavana ny tsy mba hoe zanaka lahy fotsiny fa zanaka lahy tokana niavaka tamin'ny olona rehetra, ny fanahy masina no tonga tao amin'ny Maria, fa tsy sanatria zany hoe zany Gabriela zany no rainy tsia tompo. Ny anjely Gabriela dia nanambara tamin'ny Maria fa indro tejaza ianao, ny fanahy masina no tonga ao aminao, ka ny masina zay ateraka ao de atao hoe zanaky ny avo indrindra, zanak'Andriamanitra nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary raha nivavaka ny tompo tao Getsemane, motsy ny laza izy hoe raiko raha azo atao esory amiko ty kapoaka ity, ary eto izy de manamafy hoe tena zanany aho. Ka iza mo isika no anda zany? Engany tsy isan'izay anda zany ianao. Ary raha mpanaraka fivavahana hafa ianao no mandreza ho afatra izao, mangataka anao aho minoa fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra, Andriamanitra tonga nofo hamonjy anao, hanolotra ny ainy isolovinanao teo ambony hazo fijaliana. Zany ihany ny lalam-pamonjenao anao, mbola marina mandrak'androany zany. Raha mino azy ianao de azo fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino de efa voaheloka raha teo, satria tsy mino zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Reo ndray ary ny fahamarinana avy amin'ny tenin'Andriamanitra androany, nanday intelo an' Jesosy Petera satria tsy miambona tamin'ny vavaka izy, mila miambona mandrakariva isika. No eloina ny tompo satria nanao hoe zanak'Andriamanitra izy. Tandremo hoe aza ho isan'ny sinedriona, mpanameloka an' Jesosy ianao, handany mahazanak'Andriamanitra azy, fa aoka ho isan'izay mino hovonjena ianao satria nomen'Andriamanitra ny zanany lahy tokana mba tsy ho veja rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ivavaka isika. Misotranao zay ray eo no ny teny menao anay androany indray, mampahafantatra anay fa ny tsy fahampin'ny vavaka amin'ny fiainanay de mahatonga anay andahan Jesosy, mahatonga anay hilatsaka amin'ny fakapanahy. Nefa ampio zahay ry Tompo, raha sehonao eny ananonanoneny ampandrenesinao anay ny feonakolaha, dia ny zava-misy amin'ny fiainana aoka hamerina anay eo aminao zany, ary aza mamela anay handa ny famonjena vitan'ny zanakao raha eo, fa tena zanakao Jesosy Tomponay, raha natolotra ao izy isolovoinanay mba hanana fiainana mandrakizay zahay. Mivavaka aminao zay ho an'izay rehetra mandahanao Jesosy io, ho an'izay rehetra tsy mety mino mahazanak'Andriamanitra tonga hamonjy anay. Mangataka aminao zay amindra fo amin'izy reny, hanokatra ny fosiny sainy ianao inoany fa ianao Jesosy zanak'Andriamanitra no maty ny solanay teo ambony hazo fijaliana, ka hovonjeny izy satria fantatray Tompo fa efa nanolotra ny ranao famelan-kelokaziko ianao, amin'ny anaranao no angatana izany. Amen.